lanonana mahoraka tsy misy toy izany no totosain'ny vondrona stage amin'izao fotoan'izao any amoron-dranomasy ny Grand Pavois any Majanga etsika izay tafiditra ao anatin'ny Star Tour taona 720 maro ireo lalao izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fanentanana karakarain'ity orinasy ity ho an'ireo mpiala sasatra ao amin'ny renivohitra Iboendy isan'ny toerana iray mandraizan'ny etsika lehibe izany tokoa ny Grand Pavois. Ny etsika Star Tour eto Majanga nanomboka androany ka hatramin'ny alahady izao araka ny fahafantatritsika dia toerana anankiroa no isin'ilay izy dia eo amin'ny port Majanga dia eto amin'ny Grand Pavois araka ny hitantsika izao. Ny eto amin'ny Grand Pavois dia activité maromaro misy animation manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 10 hariva natokana ho an'ny fianakaviana iray manontolo. Anisan'izany ohatra ny beach pétanque, ny beach soccer, ny beach volley, misy koa ny concours olympiade izay azon'ny fianakaviana andrasana anjara sy ny concours na château de sable. Izy ireo dia rahantsika miaraka amin'ny Caprice sy Cristalline sy Ovig. Maro ny loka zaraina mandritra andreo 3 andro ireo ako manentana antsika ho tonga ety amin'ny Grand Pavois. Tsy nanafina ny afalindra ao ankizy nandray anjara tamin'ireo etsika ara-panatanjahantena sy ara-panabeazana iarahana amin'ny vondrona stage. Ahatra 3 andro be izao izany lanonana izany ary maro ireo loka zaraina ho an'ireo mpandray anjara rehetra.